Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force nify matanjaka tsy mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fasivy volana jona taona 2024 fotoanantsika miaraka aminay mpanao gazety eto amin'ny Le JT any Drumine manasana araka azy hatramin'ny farany tompoko klasy tompoko vavy miarabantsika andetsika naraka avy hatrany ireo tsipirim-baovao izay ombana betsaka amin'ny vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19. Ho an'ny Tomasintsika amin'ity fanomboam-baovao ity satria omaly tolakandro dia nivoaka ny fitoerana fitsaboana azy. Ireo olona nitondra tsy mikaretina coronavirus tsy misy soritra aretina manaraka fitsaboana amin'ny fitoeram-piofanana fambolena any amin'ny distrika ny Tomasina faharoa commune Ambanivohitra Tetezambaro izy ireo taraiky ny fatera sakafo raha ny vaovao voaray ka zany natonga azy ireo hitady sakafo andeha ivoaka ny hôpitaly hitady sakafo ho an'izy ireo. Mitandratsika amin'ny vaovao iaina Rabarso sy misy Razafinjatovo. 7 kilometatra miala ny renivohim-paritany Toamasina, Fokotany Analamalotra, commune Ambanivohitra Tetezambaro, distrika ny Toamasina faharoa no nahitana tranga toy izao. Nivoaka ny toerana nitazomana azy avokoa ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tsy ahitana soritra aretina omaly. No ny fahatarana fanateran-tsakafo atoandro no anton'izany raha ny fampitambavao voaray. Nitady sakafo sy nitady toeram-pivarotana tany Voloina izay Fokotany akaiky teo izy ireo ka nisy ny nandeha tongotra ary nisy ny sasany nandeha fiara. Toetanao nametraka le fanontaniana. Le izy moa zany araka le misy an'le marary eo anatiny no nanantso ny fianakaviana avy any Tomasina. Dia nilaza zareo fa tara ny sakafony dia lasa nivoaka nandeha mifidy zavatra tery Voloina zany. Ka izay no tsy fantatra hoe mahazo voaka ihany ve ireo olona ireo sa hoe fianakaviana manatitra sakafo zany fanjakana ny tena miantoka ny sakafon'izy ireo. Fa amin'ny lafiny indray zany raha fanjakana miantoka sakafo ny tokony mba tsy atao tara ilay izy fa ara-potoana mba hisoroana an'ilay fiparitaany eto amin'ny toerana izay nasiana an'ilay hôpitaly zany. Fa raha fieritreretana hoe matoa ireo olona ireo fa afavoaka dia mety misy fifanarahana tamin'ilay olona tao na hoe tsisy miambonao. Talanjona ny olona mipetraka amin'ireo Fokotany ireo nahita izany ka samy nanidiny varavarany avokoa. Nisy kosa ny nampandreny ben'ny tanàna avy hatrany mba hijery ny zava-miseho. Manahy mafy araka izany ireo mponina amin'ny mety hiparitahan'ny valanaretina coronavirus ana-toerana. Mitebiteby fatratra izy ireo ary tsy say mandeha mividy entana amin'ny toerana nandalovan'ireo marary mihitsy. Matahotra mafy ihany koa ireo nandray ny vola tamin'ireo marary taotry ny fahafantarana fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ireo olona ireo. Tena mitebiteby fatratra zay na ny izay ato toerana ary na ny voaka an-trano mety sarosarotra ihany. Satria ty aminay zany mbola anisan'io toerana mbola milamina mbola tsisy an'io azo lazaina hoe tsisy an'io valanaretina io. Ka amin'izao zany zay na dia vidy zavatra eo amin'ny toerana izay nandalovana mety sarosarotra aminay ihany amin'ilay resaka vola ilay izy. Satria ilay izy fa mifindra amin'ny alalan'ireny voalohany anisany. Marina fa mbola tsy fantatra na niverina avokoa na nisy nitsoaka tamin'ireo marary ireo. Efa tonga nijery fotony ny zava-nitranga tany an-toerana ny manam-pahefana any amin'ny faritra Antsinanana ka mbola andrasana ny toy n'ity tranga ity. Fa misy andeha tafika mitahiraka manokana ny Tomasina amin'izao fotoana manampy tosika amin'ny fampiarana ny fepetra iadina amin'ny valanaretina Covid-19
miteraka resabe ny fisiany tafika any an-toerana sy ny fomba fiasan'izy ireo. Ny fomba ivereny eto andrenivohitra sy mamaly fanontaniana manodidina izany ny lehibe ny état-major mixte opérationnel national na EMONAT nanangona ny vaovao mikasika izay Jerry Edouard eo amindrindratsara ny misy Sarazafinjatovo. Mampametra ampanontaniana ny fomba fiasan'ny andiatafika ny Tomasina raisin'ny mponina ho toy ny fandrahonana ny fametrahan'ireo mpitandro filaminana ny an-toerana. Nanazava nefa ny lehibe ny EMONAT androandro fa fampiarana ny fepetra fisorohana ny mba tsy hampianaka ny valanaretina no antondian'ny tafika any Tomasina. Mazava tsara ny iraka ampanaovana azy ireo dia ny fiarahana miasa amin'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fiambenana ireo toerana fitsaboana. Fa vao nanomboka mihitsy ty valanaretina ty dia efa mandray andraikitra mahakasika an'izany ny mpitandro ny filaminana. Ny fiarovana an'ireo ny fiambenana le olona zany dia tsotra ihany mametraka olona zay any ireny toerana ireny zay efa fantatro hoe eto ny fivoahana eto ny fidirana dia mametraka olona zay eny ny fanampy amin'ireo mpitsabo zay ao anatin'ilay toerana afana miara sy mametra ny fivoahana sy fidiran'ny olona. Tahaka izay fotsiny ihany fa tsy dia misy hoe zavatra hoe manokana sa manahoana ny any Tomasina. Mampitaraina ny mponina ihany koa nefa ny fomba fiasan'ireo miaramila ireo rehefa nitaraina manoloana n'izany ny olona avy any Tomasina tatitra fa misy manara-pahefana ny sasany amin'izy ireo. Miantso ny mponina hitatitra aingana ny zava-misy ny EMONAT handraisana fepetra hendritra. Mampirisika ny olona zay alao sara zay manao fomba sy fihetsika ao amin'ny faty fa zahay tsy andevitra amin'ny mikasika ny zavatra ohatran'izany. Fa tsy tenenina fotsy anao an'izao ihany tariana anao an'izao ihany tariana dia nefa rehefa avy eo tsy hita hoe kaiza moa zany tena mitsangana zay zavatra zay ary zay foana dia zavatra misy mora kely manosipotakolo ilay. Farany mipetraka ny yaya rehefa iverina avy namitahiraka ireo miaramila ireo satria atahorana ny mety hitondran'izy ireo ny tsimokaretina hiakatra aty andrenivohitra. Nanome toky ny hanara-maso akaiky ireo miaramila ny lehiben'izy ireo. Efa misy ny fepetra manokana mahakasika an'izay amin'ny fotoana izay iverenan'izy ireo aty zany dia tsy maintsy hisy ny fanaovana ny testa, hisy ny zavatra rehetra izay ataon'izy ireo mba sy salatria hoe zareo iverina dia andray manaparitaka an'ilay aretina na any lakazera na any anivo ny fiarahamonina mihitsy efa misy fepetra tsy maintsy raisina mahakasika an'izay. Anjaton'ireo miaramila nalefa tany Tomasina misy mpitsabo sy mpitsabo mpanampy amin'ireo miaramila ireo. Ankoatra ny fanaraha-maso ny fivezivezena dia manentana mponina ihany koa amin'ny tokony hijanonana any an-trano sy ny fampiarana ny toromarika iadiana amin'ny valanaretina izy ireo. Fantatra izao fa ny Tomasina no tena isian'ny olona marary coronavirus be indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hôpitaly 3 sy toerana maro no efa nomanina andraisana azy ireo. Isan'izany ny hôpitaly be any Analakninina izay nanambarany tompona andraikitra ny toerana fa ampy tsara ny toerana sy ny fanafody ary olona hitsabo amin'izao fotoana izao. Mitatitra vaovao antsika Yanara Barso sy Remy Prudence eo amin'ny rindrantsarany misy Sarazafinjatovo. Hôpitaly miisa 3 amin'izao fotoana no fantatra fa afaka mandray an-tanana ireo marary any Toamasina. Anisan'izany ny hôpitaly be Analakninina izay efa mandray marary manodidina ny 30 amin'izao fotoana. Nanitsy ny filazana diso amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny fanafody ary ny mpiasan'ny fahasalamana ny lehiben'ny CHU Analakninina. Arak'izany ny fitaovana hoentina mitsabo dia efa vatsian'ny fitondram-panjakana ary ao daholo misy na hatramin'le oxygène ara dia misy ara-dalàna tsara. Ny oxygène misy an'le amin'ny botay moa zany mety hoe somary taray kely angamba ny famondrana le anankiray raha lany le botay anankiray dia mila soloina misy fotoana kely vetivety any iny anaovana azy. Raha ohatra ka tsy mila ny oxygène iny fa oxygène ambanimbany zany ny fetra atao anazy zany dia misy le hoe extracteur d'oxygène zay mahavita olona maromaro mihitsy ao dia ny fanafody efa mamatsy tsy tapaka mihitsy ny fitondram-panjakana indrindra ny eto amin'ny faritra ny fahasalamana direction ny fahasalamana direction régionale santé eto amin'ny faritra Atsinanana. Zany hoe raha amin'izao fotoana amin'ny resaka izao tsika zany dia afaka mitantana tsara sy afaka mandray an'ireo azo atao hoe voan'ilay valanaretina ny eto amin'ny hôpitaly be. Manentana ny mponina araka izany mba hanantona ny tompom-pahasalamana avy hatrany raha misy mampiayana kely aza ny talepatry ny fahasalamana ao Toamasina, hanaja hatrany ny fepetra rehetra sy ny fiboana ihany koa.
Ny vaovao makasika ny antotanisa ho any androany no izantsika ny fiarahana ny tombo 470 nisan'ireo olona marary vaovao ny Covid-19 eto Madagasikara. Antotanisa azo tamin'ireo singa nalaina omaly. Mbola Thomas Antranlo no ahitana betsaka indrindra amin'izany satria 70 no voatily avy any an-toerana raha 4 kosa ho any teto Antananarivo. 730 zany amin'izao fotoana nisan'ireo olona efa nitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara ary mitaky ny fanamafisana trano ny fisorohana izany. Yanarabarsosy misy raha zava-tsatovo. Tafiakatra 730 amin'izao fotoana ireo olona efa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara, raha 3 ihany izany tany am-Piandohany. Ankehitriny anefa dia tsy mitsahatra mitombo ireo. Tamin'ireo valina fitiliana voaray omaly izao dia miisa 470 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus araka ny tatitra noentin'ny profesora Volontina Anta androany. Avy any Toamasina avokoa ny 70 ary avy eto Antananarivo ny 4 ambiny. Ny amin'ny tranga vaovao dia ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny laboratoran'ny hôpital Joseph Ravangendrena Valina no nahazahoana ny valim-pitiliana. Ny Institut Pasteur de Madagascar dia taky ny efa mahazatra moa zany ny fomba fiasany dia hoe misy ireo fakana singa izay atao zany ankoatran'ilay hoe laboratoire mobile dia misy fakana singa hafa natao tany Tomasina avokoa reto fakana singa reto 370 amin'zato toliana zany teto Antananarivo dia 70 tamin'ny fakana singan'ny laboratoire mobile ka toy izao ny valiny tamin'izany. Tamin'ireo fitiliana fakana singa 370 amin'zato nataon'ny Institut Pasteur voalohany aloha zany dia nahitana tranga vaovao 230 mitondra ny tsy mikaretina coronavirus avy any Tomasina avokoa izy ireo. Dia ny laboratoire mobile ny Institut Pasteur de Madagascar izay any Tomasina dia nanao fitiliana fakana singa 70 ka nahitana tranga vaovao 9. Dia 70 zany anisan'ireo tranga vaovao izay nahitana indray ny tsy mikaretina coronavirus tany Tomasina zany omaly maraina tamin'ny valiko hatramin'ny 9:00. Ny valim-pitilian'ny laboratoire ny hôpital Joseph Ravangendrena Valina indray dia nanao fitiliana fakana singa 40 amin'zato izy ireo ka ny 4 tamin'izy ireo no nahitana ny tsy mikaretina coronavirus izay samy olona avy eto Antananarivo avokoa. 470 zany ny fitambaran'ireo olona vaovao voatily indray ka mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tamin'ny andro omaly iny. Tao anatin'ny 2 volana izay dia nitombo ihany koa ireo marary ahitana sotran'aretina ho iatrany profesora Volontina. Nitombo araka izany koa nisan'ireo marary ahitana fahasarotana ary nisy mihitsy aza ny maty izay miisa 9 izany ankehitriny. Tsy mitsahatra ny mikaroka izay fomba rehetra mety hisorohana ity valanaretina ity noho izany ny eo anivon'ny fitondrana sy ny mpikaroka ny mpitsabo. Entanina kosa ny tsirairay mba samy anaraka hatran'ny fepetra sy hanamafy ny fiarovana mba hisorohana ny fianakany. Vola natao izay dia niabetsaka ireo olona izay misorotra aretina fa na izany na izany dia ireo olona dia nisy koa ny forme grave araka ny hitantsika ary nisy moa ny lodomandry tao anatin'ilay forme grave dia efa samy manana ny paikadiny zany ireo mpitsabo eny fotony ny amin'ireo hoe zao ny fitsaboana hoe raha forme grave izy dia zao avy no protocole efa mazava tsara zany efa mipetrapetraka any amin'ireo teknisianina sur terrain zany zany hoe ireo olona any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra paritaka amin'ireo toerana mandray an-tanana an'ireo marary Covid-19 ireo zany hoe efa mipetraka tsara zany hoe natokana raha ho an'ny zaza dia efa manana protocole any amin'izay ho amin'ny olon-dehibe raha forme grave dia tia raha ohatra ndraika forme symptomatique tsotra tsisy forme grave zany dia ity indray fa io koa zany araka mbola verina ihany hoe misafidy ilay olona zany fanao zany tsy terena tsy akory. Fa namitombo aza ny isan'ny marary. Tao anatin'ny 3 andro kosa dia nahitana sitrana miisa 730 ho hatrany profesora Volontina. Toy kosa ny fitiliana amin'ireo laboratoire miisa 3 eto Madagasikara ary efa nahatratra 940 sy 1 alina izany hatramin'ny omaly. Ary anakatonantsika ireo pejim-baovao ho an'ny valinaretina Covid-19 any vaovao iraisam-pirenena mbola mianaka maneran-tany hatrany ny valinaretina coronavirus na dia efa nahitana fivoarana tsaratsara koa aza ny tany Eropa tao ao. Tokony omalina hatrany nefa ny tsirairay hoy ny taliana jenaly ny OMS na ny vondrona eran-tany misahana amin'ny fahasalamana. Mampitany izy ireo fa mbola maro firena miatrika ady amin'ny valanaretina amin'izao fotoana izao. Mipetraka ny fanontaniana ho an'ny Rosia mbola aingana loatra ny fanalefahana ny fepetra fisorohana ny Covid-19 any an-toerana.
efa namela ny olona ivezivezy kosa ireo tompon'andraikitra ao Moscou kanefa mbola anarivo ny tranga hita isan'andro any Rosia. Ho an'ny Sergei Sobyanin be ny tanànany Moscou dia hoskafana anaty dingana 12 taona ireo trano fisakafoanana. Ireo terasy aloha no isokatra manomboka amin'ny 14 volana Jona ary ireo restaurant kosa herinandro aorian'izay. Amin'ny 17 volana Jona eo kosa no hoskafana ireo hetsika ara-panatanjahantena, ireo tobo filomanosana sy ireo tobo-pahasalamana. Efa herinandro kosa zao no manomboka amin'ny atsara ny taremarika ao Royaume-Uni, mipetraka hatrany anefa ny adihevitra manoloana ny fampihiboana ireo olona rehetra tonga avy any ivelany. Les Français sont aujourd'hui pour moi des gens qui sont pas plus. Amiko aloha dia isan'ireo mpandeha tsy tokony hatahorana firintsony ny Frantsay ka tsy azoko hoe nahoana no asaina mihiboka 14 andro ny tsirairay. Tsy dia mazava amiko satria aty Angleterre aza tsy terena ny fanaovana arotava. Le fait qu'on ne porte pas le masque systématiquement en Angleterre. Eo amin'ny sehatra maneran-tany dia mampitandrina ny OMS na ny vondron'ny fahasalamana maneran-tany na dia efa nahitana fivoarana tsaratsara kokoa ny tao Europa tatoato. Tokony ho malina hatrany anefa ny tsirairay ho ny tare jeneralin'ny OMS mbola maro ireo firenena miatrika ady amin'ny valana aretina amin'izao fotoana izao. 6 months into this. Elonan'izay no nianaka maneran-tany ny valana aretina, tsy mbola fotoana hanalefahana ny fepetra izao. To take its foot off the pedal. L'Afrique. Ho an'ny Afrika, mitombo kelikely ny taremarika. Ao Afrika Atsimo ohatra izao mahery ny 4,000 ny tranga voamarina tao anatin'ny 420 ora. Anarivony ireo namonya iny ary vinavinaina hiamafy ny valana aretina amin'ny volana Jolay iny. Any Israel indray, izay efa namatsy kelikely ny fihiboana dia nahitana fiverenan'ny tranga, manafisina tranga faharoa mihitsy ny eo anivon'ny parlemanta. Pejy mbaovao sosialy indray no arahantsika manomboka eto anisan'ny nampimemena ary nampitaraina ankamaroan'ny olona ny fisiany faktura ny-jiro roa miara-tonga tao anatin'ny volana iray. Tsy nitetra Tananarivo ihany ny voakasiky izy tia fa hatrany amin'ny faritra. Nitondra izay fitaraina am-ponina izay manokana nandritra ny fiaonany tamin'ny ministry ny angovo sy ny tarejerany Jirama androany ny olona avy ao matsiatra ambony. Niezaka nitondra fanazavana makasika izay kosa ny tompon'andraikitra izay ao rahantsika tahaka izao. Hitanterany Sonia Andrenirina sy Doda Rajarinjato azy izao. Faktura roa anatin'ny volana iray, samy gaga ary talanjona avokoa ny isa tokantrano satria samba no nisy an'izany hatramin'izay teto amin'ny firenena. Ny tena mametra-panontaniana ny maro dia ny fanomezany Jirama faktura nefa ny volana izay hitsahana tsy mbola misasaka akory. Vinavina fotsiny no ataon'izy ireo amin'ny fandaniana ary ity fijoroana vavolombelona hita ato amin'ny pejy Facebook ity. Tsy iray tsy roa fa maro be ireo menomenona vokatra izany. Tsy ny teto Antananarivo ihany no tojo io olana io fa hatrany amin'ny faritra mihitsy raha ny fanazavany ny olon'i Madagasikara avy ao matsiatra ambony androany nandritry ny fionan'izy ireo tamin'ny ministry ny angovo tetỳ amin'ny lapana nosy kely. Izy ity zany faktura anankitelo samihafa moa reto faktura reto zany ity zao fakturany fakturana volana avril volana mai zany ity. Dia hitanao zany zao eto zany zao ty faktura anankiray ty 23 mai ka hatramin'ny 3 juin. Zay zany faktura farany. Dia ity zany zao fa nivoaka ndray koa ny faktura anankiray 8 juin zany le faktura ary ny farana amin'ny 18 juin. Ahoana moa zany tonga dia fahafahan'ny Jirama mamaritra hoe ny volana juin mbola tsy lany koa nefa fa misy faktura mivoaka izy ity zany. Zay zany tsy azonay ahoana sa zay ve tsy mahay mamaky an'ity zavatra ity sa inona ny zavatra mitranga fa dia tena hita hoe fahasahiranana mihitsy le izy. Ny volana itsahana zany mbola tsy lany ny faktura ny vola itsahana iny fa efa mivoaka. Indrindrindra koa mikasika ny rano dia mitovy amin'izay koa ny rano ny rano tapatapaka nefa ny faktura mitombo ihany ny vola aloha manoloana an'izay ka dia zahatra zay zany mba anaovany asoavo aminareo tompon'andraikitra mba hijerena akaiky ny zavatra zay fa menomenina be no indrindra amin'ity ady amin'ny coronavirus ity zany tenena ho misasatana nefa ina moa no rano isasana eo. Niezaka nitondra fanazavana mikasika izay faktura roa tanatin'ny volana iray izay ny tale jeneraly ny Jirama. Raha nambarany dia ilay fomba fikajiana vaovao amin'ny alalan'ny facturation par lot no nahatonga izany. Araka ity fomba fikajiana vaovao ity dia ny fandaniana latsaky ny 30 andro no efaina ao anatin'ny faktura. Mandalo indroa any an-tokantrano ny releveur, maka ny mariky ny fandaniana ary manatitra ny faktura afaka 3 andro. Tsy misy fiovana fa ao anatin'ny 10 andro ihany no anefana ny faktura araka ny fanazavan'ny tale jeneraly ny Jirama. Rehefa mametaka ny izy io tsika dia voatery zany amin'ny volana préparation zany
ho an'ny tanànantananarivo ny volana may nametraka faktura ray ho an'ny volana aprily dia faktura factura ny volana may tiako mariany antona zany tsika zao miditra volana jona dia very amloniny zany ny fametrahana ny faktura ny jirama zany hoe ve mandeha isambolana ihany ny relevant jirama mametraka ny facture any amin'ny mpanjifa ary ny facture zany ilay zany hoe 5-10 na 10-15 arakaraka ny fizarana ny mpanjifa reo anatin'io io. Nateo aza nefa izay fanazavana nentiny tale jeneraly Jirama izay dia mbola manjavozavo ny antony nahazoany isa-tokantrano faktiora ny volana izay mbola vao manomboka nefa efa hita ny Jirama sady ny fandaniana mandritry ny volan'iny. Raha fanamaivanana ny fahaseranana araka nampanantenay ny filoham-pirenena no nandrandray ny vahoaka toa ny mifanohitra amin'izay no zava-misy. Fa efa niverina niakatra tsy tony teo aloha ny viditsolika amintsena isam-pirenena amin'izao. Raha natratra $10 ny baril tamin'ny volana martsiny dia efa niakatra $20 izany amin'izao fotoana. Izay tsy famariana toerana ny viditsolika amintsena iraisam-pirenena izay no antony tsy ahafahana nampiova na nanetsika ny viditsolika teto amintsika raha ny fanazavana nisitry ny angovo sy ny akoranafo androany. Ankoatra io dia nambarany fa tokony hiverina amin'ny fahalalana ny viditsolika isika fa tsy hanao ilay prix administré amin'izao ho hiatrany ny ministra Christian Ramallah. Tato-bavoentiny Sonia Andrinirina sy Doda Rajanjato. Nateo aza ny fidina ny viditsolika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tsy nietsika fanjanona hatramin'ny vidiny hatramin'izay ihany ny viditsolika teto Madagasikara. Tany amin'ny volana martsa izay saika nanomboan'ny fihiboana maneran'ireo firenena maro maneran-tany dia tafidina hatrany amin'ny $13 ny baril. Niverina niakatra nefa izany satria efa nanomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fiainana andavanandro maneran'ireo firenena maro. Amin'izao dia lasa tafiakatra $20 ny baril. Izay tsy fahamarina toerana ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay no antony tsy ahafahana mampiova ny viditsolika eto amintsika raha ny fanazavan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany. Ankoatra io dia nambarany fa solika efa voadio no afarantsika izay manatombo ny vidiny. Singa fototra iray hafa mbola mamaritra izay viditsolika izay ihany koa ny $100. Sombony amin'ireo antony mampiovaova ny viditsolika ihany ireo notanisain'ny ministra ireo ka isan'ny mampanano sarotra ny fampidinana ny viditsolika eto amin'ny firenena araka ny fanazavany. Matetika zany iny prix amin'ny hitanao isan'andro any amin'ny télé sy ny gazety tsy mora fileteny sy ny réalité amin'ny prix vidanitsika anazy. Tsika rehefa mividy solika efa voadio ny viditsika. Dia rehefa avy eo amin'izay tsika rehefa mividy an'izany solika izany dia amin'ny fotoana hividanantsika azy raha zao tsika mividy solika manafatra zany tsika zao dia ny prix amin'izao no ho tonga eto Madagasikara afaka 2 mois à peu près 2 mois sy 45 jours arakaraky ny fahatongavan'ilay bateau eto zany. Io solika io tompoko dia viditsika amin'ny $, fa tsy vidina amin'ny ariary. Zany hoe paramètre roa tsy maintsy jerena ny fidinany na ny fiakarana any amin'ny tsena iraisam-pirenena dia ny tahan'ny $, zany hoe taux de change. Tsy moramora zany amin'ny tena responsable amin'ny volam-panjakana fa tsy hoe sanatriny zany falifaly fotsiny ampidina zavatra satria izay no mampetipety ny vahoaka. Nambaran'ny ministra Christian Ramallah ankoatra io fa tokony hiverina amin'ny fahalalahana na ny libéralisation ny viditsolika isika fa tsy hanao ilay prix administré amin'izao. Rehefa iroso amin'izay libéralisation des prix izay kosa nefa dia tsy maintsy eo ambany fanaraha-maso ny OMH na ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo ny famerana ny viditsolika tsy hihoatra amin'ny tokony ho izy. Vaovao avy eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa nanomboka omaly ny fandrodanana ireo trano fivarotana amina toerana tsy azo anaovana izany. Isan'izany ireo fivarotana miorina eo amin'ny toerana tokana ho an'ny mpandeha an-tongotra raha araky ny fanazavana avy anivon'ny fiadiana Antananarivo renivohitra. Arao atao anatin'ity fanadihadiana ity ny fanazavana mahakasika izany. Boxa fivarotana maromaro no nesorina omaly ka nitoy androany teny Sorano sy Analakely. Antony miorina eo amin'ny toerana tsy azo anorenana toy ny lalana atao mpandeha tongotra sy fiara. Raha araka ny fanazavana netiny tompon'andraikitra anivon'ny fiadiana Antananarivo renivohitra. Ny voalohany aloha tsara ho fantatra dia izao hoe ao anatin'ny famerenana ny fampanajana ny lalansika. Ao anatin'izay dia mijery zany eto anivon'ny tanàna Antananarivo no hoe iza daholo no manaraka ny fepetra izay takino ny fanajariana ny tanàna. Dia iza mety tsy manaraka
izay fepetra izay. Ny zavatra hitantsika tanterahana amin'izao fotoana izao zany dia ny hoe misy ny toerana izay tsy azo hanorenana mihitsy. Raisitsika ohatra zany hoe ny tsena izay ny orina teny ambonin'ny trottoir, mety misy milaza hoe misy convention le izy, zany hoe nisy mifanarahana tamin'ny mpitantana teo aloha sy ireo olona mivarotra eo. Kanefa kosa mazava nge ny fepetra apetraky ny lalàna eny ambonin'ny trottoir izay tokony ho lalan'ny olona ve no anorenantsika, ary raha ny tokony ho izy ny fepetra ao anatin'ireny dia tsy maintsy manaraka ny fepetra ny fanorenana raha norina zavatra lehibe ohatran'ireny zany, izay araky ny faritan'ny lalàna dia tsy azo alalana mihitsy ireny fanorenan'ireny, satria eny amboniny ny ataontsika hoe lalam-bahoaka, eny amboniny ny ataontsika hoe domaine public zany. Ny domaine public dia ny azon'ny commune atao raha ny tokony ho izy dia ny hoe manome fotsiny ny alalana à titre précaire, irrévocable zany hoe amina fotoana fohifohy. Nanaraka ny lalàna ny fanatanterahana izany satria fanampananesa mailoha ireo mpivarotra araka ny feam-potoana voalazan'ny lalàna. Tonga natrika ny fandrodanana rahateo ny OIC. Itoy amina faritra maro eto andrenivohitra izany fandrodanana tsena tsy manara-dalàna izany. Dingana tsy maintsy lalovana raha te hanana tanàna madio, milamina ary mendrika. Mitoetrany ny fiarahantsika fantaro ary fa iveriny sokatra no mikarahampitso ny SIM na ny centre immatriculateur de Madagascar manerina faritany enina eto amintsika ho famitandraha ihany anefa izany fa tsy mbola mandray ny taratasy vaovao. Ezana ampifanarahana ny fihetsika sakana ho any amin'ny ady amin'ny Covid-19 raha teo moa ity fisokafana vaovao eo anivon'ny SIM enina eto Madagasikara ity. Fanampanazavana. Ambolana maro aty aorian'ny katonany noho ny amena ara-pahasalamana dia iveriny sokatra no mikarahampitso avokoa ireo centre immatriculateur de Madagascar rehetra misy manery ireo faritany enina. Fandamina izay manaraka ny voalazan'ny filoham-pirenena alahady lasa teo sy araka ny fanarana tamin'ny fobe mpibaikona ny ady amin'ny valinaretina Covid-19. Efa elaela moa zany no ny fisianyty fahamehana ara-pahasalamana ity dia voatery nakatona tanteraka mihitsy aloha ny centre immatriculateur eraky Madagasikara. Amin'izao moa araky ny didim-panjakana izay navoaka ny filohan'ny République sy ny filazana izay nataony ny ministre ny antany sady lehibe izy raha teo no lehibe amin'ilay centre de commandement opérationnel dia hosokafana ny centre immatriculateur eraky Madagasikara. Hosokafana izy ireo ary afaka mahazo an'ireo le asa rehetra hatramin'izay izay nomeny, fa izy kosa zany ny fandrindrana izay atao mba isoroany indrindrindrindra zany amin'izay mety famparitahana le aretina izay hitantsika fa mbola misy amin'izao fotoana izao. Samy sokatra avokoa noho izany ny SIM eny Ambohida sy ny SIM eny amin'ny Alambra Ankadimbahoaka. Eny amin'ny Alambra Ankadimbahoaka no anavoazana sy amoahana ireo carte grise sy taratasy fahazoana amin'ny fiarakodia. Mampatsiaho an'izay rehetra manao antotan-drarara eto amin'ny SIM mba hanaja ny geste barrière satria mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana isika. Izany mila fahamailovana sy fitandremana. Araka izany koa dia oferana ho 50 isan'ny olona izay ho raisina na eny amin'ny faritany Ambohida io na ety amin'ny SIM annexe Alambra io. Toy izao ary ny fandaminana izay petraka eto amin'ny biraon'ny SIM. Eny amin'ny SIM faritany Ambohida dia ny alatsinainy, ny alarobia sy ny zoma dia atokana ny fandraisana ny taratasy ara-antoka. Ho an'ny talata sy ny alakamisy kosa dia tokana ny fizarana ny carte violette. Ety amin'ny centre immatriculateur annexe Alambra dia ny alatsinainy, ny alarobia sy ny zoma dia tokana fizarana ny carte grise. Ny talata sy ny alakamisy kosa dia tokana ny fizarana ny permis de conduire. Mpahafantarana mialohantsika amin'ny alalan'ny lista izay ataona betadrindrina na alefeny amin'ny tambazotra sosialy any ireo anaran'ireo olona izay tokony ho tonga ety amin'ny centre immatriculateur annexe Alambra maka reny permis de conduire sy ny carte grise ireny. Izany anaraka ny fihetsika sakana ao ny ady amin'ny valanetina Covid-19 avokoa izany. 50 isan'andro ihany ny olona ho raisina eny Ambohida sy eny Ankadimbahoaka. Anjarany lehibe ny SIM isaky ny faritany no mandrina fomba fiasan'izy ireo arakaraka ny fipetrany amena ara-pahasalamana misy any amin'ny faritra tsirairay.
fantaro koa fa voarara ry tsy azo ataony mivarotra sy manapoka tsy popoka olona ambarany lehibe ny etat-major général ny tafika malagasy tsy azo atao ihany koa koatr'io ny mivorivory mandritry ny fankalazana ny fety-pirenena marina fa manomboka ny 4 jona dia ho tapaka ny lalina manodidina ny arabe ny fahaleovan-tena Analakely izay natanterahana ny matso tsy hevina trano fa tsy azony daolobe atrehana izany hetsika izany ny atsipirim-baovao miaraka amin'ny Sony Andrindrina sy Doda Rajarinjato. Toy ny isa-taona dia misy hatrany ny fandrarana ny fivarotana tsipopoka rehefa migadona toy izao ny volana Jona. Mbola misy ihany anefa ireo mini mivarotra izany. Tsy nanaiky nresaka taminay izy ireo saingy raha ny fanazavana azo dia ambinentana tsy lany tamin'ny heritaony ireto mbola amidiny izy ireo amin'izao ireo. Manoloana izany dia mbola namerina nampatsiahany lehibe ny etat-major ny tafika malagasy fa voarara ary tsy azo atao ny mivarotra sy manapoka tsy popoka. Hoe tsy azo atao mivorivory reny mazava ohatra tsy misy zany ny afimanga mazava ho azy dia ny tsy popoka kokoa zany dia ho avy hoe ny tompona ndraikitra amin'ny préfecture ilazany zany satria hidy ny mpivarotra dia tsika koa zany tsy anapopoka lisy manjary lasa miteraka fitangorongoronan'olona zay tena ialana araka zay azo atao indrindra ny misoroka aleo zany misoroka toy izay mitsabo mba mila mifehy kely tena fotsiny sika mba amin'ny fotoana satria mbola anatin'ny fiobona tantery atsika amin'izao fotoana izao dia arahana daholo ny fepetra rehetra. Fa noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus eto amin'ny firenena dia nofonana avokoa ireo hetsika famiriam-bahoaka fanao isa-taona toy ny podium sy ny afimanga. Raha hitondra ny ankizy lalao arendrina ho ihany ny tompona andraikitra dia tsara raha eo an-tokotany ihany no anaovana izany. Ny matso kosa dia misy ihany fa eo amin'ny arabe ny fahaleovan-tena eo Analakely no anatanterahana ny matso izay andraisan'ireo miaramila sy polisy ary zandary anjara. Tsy azony be sy ny maro atrehana kosa nefa izany matso izany. Ny ahasamihafa ny matso amin'ny taona 20 ity dia ho vitsy ny mpolona tanteraka ny matso, ho vitsy ny olona asaina ary sika vahoaka moa zany dia anaraka izany any amin'ny fahitalavitra fa tsy tokony hisy fivorivorina akory eny amin'ny toerana izay naovana ny matso. Mariana fa manomboka ny 4 Jona dia tapaka ny lalana manodidina ny Analakely hatramin'ny 9 Jona. Mbola hisy ihany ny fanambarana mahakasika izay ho ataon'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo. Ary farany vaovao mahakasika ny finoana noho ny amena ara-pahasalamana dia hetsika ara-pivavahana maro izay tao anatin'ny fandaharam-potoana ny sampana fifoazana fohy be enivon'ny FJK manono foanana. Ny aizana aza dia hisy ihany ny fotoan-dehibe fifadikanina ankalazan'Andriamanitra sy ivavahana amin'ny firenena ny sabotsy ho avy izao arahana mivantana amin'ny haino aman-jery izany manerana ny nosy fanampanazavana. Hetsika maro teo anivon'ny sampana fifoazana FJK fohy be nono foanana noho ny amena ara-pahasalamana. Isan'izany ny fankalazana ny 7 taona ny sampana fifoazana, ny fankalazana ny 20 taona nampitandrina ny tony ny sampana fifoazana fohy be, ny fionambe ny sepi-beazana saika natao tany Mahajanga amin'ny volana septambra avy izao, ary ny tena goavana dia ny fanokanana ireo mpitandrina sy vadina mpitandrina na vita fiofanana sy ny fanokanana ireo mpiandry. Na izany aza dia notana sampana fifoazana fohy be, ny fanatanterahana, ny fandaharam-potoana mivavaka sy fadikanana ny sabotsy ho avy izao. Ho an'ny fankalazan'Andriamanitra no latsan'ny fanahy masina tamin'ny 27 Menada ny taona 520. Tsy ny milapa ny fanatanjahantena toy mahazatra nefa izany fa raha antsika rehetra amin'ny onjam-peo. Isan'izany ny asa fampahirezana sy fandroahana devoly. Tsy zava-baovao io kory fa zavatra efa fatao foana isa-taona ary dia ao amin'ny Palais des Sports moa no fanatanterahana an'izy io ary dia feno foana amin'ny Palais des Sports no zao toejava misy eran'izao tontolo izao sy eo amin'ny firenena misy antsika dia atao amin'ny alalan'ny radio izany vavaka sy fadikanina izany. Dia ao zany ny radio vaovao mahasoa, ny radio teny fiainana, fa indrindraindrindra ny radio ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia ny radio fahazavana. Dia amin'ny alalan'ny radio zany no anarahantsika izany vavaka sy fadikanana sy iainantsika izany. Nefa misy fandaminana manokana ihany koa izay tanterahana any amin'ny isam-piangonana, any amin'ny isam-paritra any. Dia samy anaraka an'izany zany amin'ny isam-piangonana isam-paritra. Inona moa ilay fandaminana manokana riavako? Anaraka ny fepetra izay apetraky ny fanjakana isika. Nefa ihany koa tena hitarika antsika amin'izany vavaka sy fadikanana izany ny mpiandry any amin'ny isam-piangonana any.
ka azo atao tsara zany hoe any amin'ny tokantrano a fanolobondorindrina no manatanteraka n'le vavaka sy vatikanina dia apetraka ny radio arahana ny radio a dia miombona ny amin'ny vavaka sy vatikanina isika ka mpiandry telo no mamory olona zany farafahakeliny a nefa ihany koa raha ohatra hoe tsy afaka manoatra moa no ny fahavitsin'ny mpiandry fa anankiray ihany dia fa afaka manatanteraka. Isy vavaka sy fampianarana iarahana amin'ny filohan'ny FJKM Dr Irako Andriamasoamy mpitandrina sy ny filoha mpanampy ny mpitandrina Lazandray Martin ary ny tonia sampana fihoazana foibe ny mpitandrina Robson Radolalaina Joary. Dia ny ankory tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarina ny fiarantsika ho an'ny androany fanomezana fotoana ho an'ny rampitso indray anomboka amin'ny fitora sasany takariva trano le JT eto amin'ny Drumine manasanao nefa anjoe trano fandarina eto amin'ny Drumine miaraka mandrapaina ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Luxor, le plaisir du confort. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Savon Savim, vitamine zava-maniry natural. Amin'ny vidiny 10 ariary sy 700 ariary. Savony Savim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny le JT.